Ny valy baccalauréat atsaina manaraka ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny aiza no noho ny fianarana inona no atao miakatra nisan'ny mpanjifa toaka rehefa ariva ny valim-panadinana toy izao. Rosondia ho an'ny fifidianana nosantara senita ny fampianarana ny mpifidy ampiasan'ny bilita tokana sy ny fanentanana hifidy androany teny amin'ny Coliseum de Madagascar. Ajo andriany anarivelo tany Ambatondrazaka ajanono ny fanambazana vola sy ny fanaovana raha matahora amin'ny olom-boafidy sy ny olom-panjakana hoy ity kandida ny malagasy miara-minga ity. Ary farany Beny Moka mila fitandremana ny fampiasana ny ody moka ho an'ny isa-tokantrano na ireo manetroka na ireo ahositra. Good ride andramo fa tsy ho mahatiantoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary fiara vaventy manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha ampilaminana. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga sao tanatin'ny fampalalam-baovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Sabotsy efa mahazatra hatramin'ny antombohan'ny krizy sy ny tsenina Analakely ka hatreny Ambody Filao. Tsy misy intsony ny fanenjehana hatramin'ny nivoan'ny lisitra kandida ho filoham-pirenena. Mivalapatra amin'ny mpivarotra saingy mahery vaika amin'ny faninanana. Miaraka amin'izay sary faninanana masina ny fiantsoantson'ny mpividy ka samy manao izay ho afany ireo mpivarotra efa zatra ihany koa ny mpandalo fanadihadiana. Aleva mura mana bulaza mana mula bela mura mura mana tunu ne kajun tang aleva mura mana bulaza mana bula bela mura mura aha arara tawal ti jatala mata man demura ranga tsy misy izay tsy merika ireo mpandalo mahareny antsoantso fa na inina natao mampime izy ireny na dia tsy ny anarana manokana aza entin'ny fahazarana dia mandeha ho azy amin'ireto mpiantsoantso ireto. Izy aloha tena marina tsy anarana manokana fa rehefa hoe io le asa dia tsy maintsy hoe atao izay manana azy. Fomba entina miady anaitarana ny mpandalo ny antsoantso toy izany. Tatoato tsy azo hidivirana intsony izany efa mafy ny fifaninanana ary izay te hampafantatra ny entany mora eo aminy dia tsy maintsy manao. Eo amin'izay misy vakibalina ihany no mitangorona ireo mpividy. Miantso olona izany mba hividy dia tena mividy misy mijery fotsiny fa tsy mividy. Mampandeha tsena ve ny miantsoantso? Ie, mampandeha le tsena. Karamaina manokana mihitsy ireny mpiantsoantso ireny ety Analakely. Fidiram-bola ho an'ny tsy manan-katao nefa mana-talenta ihany koa. Isan'andro karamany ka 45,000 hatramin'ny sakafo izany azy. Ito izao vao mivakiana ny anay tsara na ny qualité na ninona dia ry zareo. Ny anay izany mivava mihitsy no amidy loha ety fa raha olona tsy mahay miantsoantso dia efa tsy mety. Tsy ny antso ihany no feo eny fa hatramin'ny feon'ny entam-barotra. Samy manana ny fomba entiny miady avokoa ireo mpivarotra. Ao ireo mampiranty ny entana toy itony mpivarotra kilalao-jaza itony. Ireo ankizy sy zaza manara-tia ny ray aman-dreny no kendrena. Fanaitra maso indray no tetikady eto tanjona. Mahita dia midongy ny zaza avy eo tsy maintsy mamoaka vola ireo ray aman-dreny. Mampandeha ny varotra izany. Tsy maintsy mandeha dia tsy mandeha dia tsy mahalala. Tsy tanina le izy. Tsy manelingelina loatra ireo izay te hividy sy hiantsena ireny antsoantso sy fomba isan-karazany enti manaitra ny mpandalo ireny. Tsy manelingelina mihitsy fa le zanako koa mahita le bulina dia le bulina no vitanako azy. Anarivony ny mpivarotra samihafa eny amoron'arabe eto Andrenivohitra. Na antsoantso na ikika sy ny renty samihafa ny onany entam-barotra samy politika sy lokanady. Tsy azo ialana izy ireny hoenty misarika ny mpanjifa. Eo amin'ny vaovao-pifidianana ny faran'ny volana septambra ho avy izao no vita tanteraka ny fanontana ny bileta tokana atsy Afrika Atsimo. Efa tafavory avokoa amin'izao fotoana izao ny vola ao anatin'ny pasemana ny kitapom-bola iombonana hoenty manantanteraka ny fifidianana izay tantanin'ny PNUD naneho ny heviny momba izany androany ny filoha lefitry ny senit Ndrina Mamy Ralay Arliva fanadihadiana itovy Rakotondravony.
iray volana mahery 2 andro alohan'ny fifidianana raha tokany bulletin tokana no nampisy ny fisalasalana teo aloha dia tsy misy intsony ny atahorana ary efa mamarina ny printiny any Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. 40 andro alohan'ny fifidianana araka izany no natanterahana ny fitsinjarana eraky ny distrika ary efa mifono manaraka ny isa zay ilaina izany miala ny antoerana. Efa ampanaovana azy ary tsy hoe dia ho tonga. Efa ampanaovana azy ny bulletin unique ary tsy hoe dia ho tonga. Ny tena daty mbola tsy afaka lazaina anareo ny antony maro fa ny azo antoka dia efa manao azy tsika zao efa vita angamby izy zay io tsy bulletin rehetra misy koa ny imprimé maro isan-karazany. Tsy misy intsony ny atahorana mikasika ny famatsim-bola ao anatin'ny PASEM ary efa vory avokoa ny vola ilaina rehetra amin'ny fanatotsana ny fifidianana. Ireo fanofanana rehetra miainga amin'ireo rafitra izay mpandray anjara mivantana na ankolaka dia samy efa vita avokoa noho ny PASEM. Nety manana zany fifidianana zany amin'ny ratsaka octobre aloha. Matoa mandeha araka zao ny ambaratonga efa manatona zao dia efa inona fotsiny fa efa tanteraka izany lafiny zany. Raha ny lafiny ara-teknika feno ny fepetra ahafahana manatanteraka izany. Antenainy rehetra ny toizan'ny fitonian'ny raharaha politika tahaka izay nisy tatoato ahafahana manohy ny dia any amin'ny vata fandrotsaham-bato. Eo amin'izay pejin'ny fifidianan'izay an-trany no tanterana androany tetsy amin'ny Coliseo Mantsonjombe ny fanentanana ny mpifidy sy ny fampianarana ny fampiasana ny bileta tokana. Maro amin'ireo nanatrika ny hetsika no tena vao nahita ity bileta ampiasana amin'ny fifidianana ity. Ho an'ireo mpanakanto kosa indray tsy mitady vola ihany ataon'izy ireo fa eo ny adidy amin'ny fanentanana tsirairay anefa ny adidiny fanadihadiana. Ilanja ny safidy sy ny zoanana ny tsirairay indrindra amin'ny fifidianana dia antoka sy ny demokrasia marina eto Madagasikara. Efa naharitra ny krizy ary lalana ahafahana manapitra izany ny fifidianana. Ny fanatanterahana izany anefa dia miankina betsaka amin'ny fanomanana indrindra ho an'ireo vahoaka malagasy izay anefa ny adidiny. Androany tetsy amin'ny Coliseo ny hetsika nampitondraina ny anarana hoe manandanja ny safidiko, ny fanabeazana mpifidy amin'ny fampiasana bulletin tokana, teo ihany koa ny fanentanana ny vahoaka amin'ny zoananany dia ny fandehanana mifidy izany. Liana araka izany ireo olona tonga teny an-toerana, liana amin'ny fampiasana ihany koa ny bulletin tokana. Aloha fa nazazay jareta ambony tarifa mbola tsy dia mazava anazy fa misy olona le mandalindalo eo tokony manazava anazy. Vaovao amintsika malagasy satria mbola vao samba ny ampiasaina teto Madagasikara dia tokony mbola atao matetika zany le fagnazavana le raha fa mbola vitsy le olona mahazo dia azy tsara. Sady ampianarin-jareo le raha zany dia mba mamonjy koa mba manatrika haiko ny fampiasana azy tana volena Fararan-danonana ho an'ny artista ihany koa ny andro ny fampielezan-kevitra, tsy fitadiavam-bola ihany anefa no tena mamaky azy ireo fa eo ihany koa ny fanabeazana ny olona nefa ny adidiny ka handaja-bato amin'ny fotoanany fifidianana. Adidy le manentana ny olona hifidy satria ny mifidy zo daholo moa na mifidy na tsy mifidy zo anao daholo zany fa izay manentana hifidy kokoa satria ny antony dia zao raha ohatra ianao ka nifidy ka tsy lany le hevitra tamin'ile anao mifidy dia ataoko hoe mandro kokoa sainao. Noho ianao tsy nifidy nefa le zavatra le tsy eritreretinao le lany dia imenimenina ve andray ny adidy moa inona ao anaty firenena fa ao amin'ny fotoanany fifidianana dia hoe mandeha mifidy ny olona izay vantana ny firenentsika dia mahaiza koa mifidy mila olombelona olombelona tena olombelona malagasy fiaramana tongava mifidy raha ohatra ka misy zavatra tsy azokazonao ara-politika tongava mifidy dia ao fifidianana asehoila tsy fahazoazoanao azy tsy mifidy mantsy tsy fantatra hoe inona ny ao an-tsain'ity olona anankiray ity fa raha ohatra ka tsy misy azoazonao ohatra reo porotsaka fifidianareo ary ohatra ka tsy azoazonao ty fifidianana ity tongava mitsidy dia mifidy dia manaova ianao vato maty na manaova vato fotsy fa zany dia fanehoan-kevitra ihany koa zany important mifidy satria zay no mampiavaka atsika ny zafady amin'le fivarotena amin'ny biby manatsafiditsika olombelona zany dia fotoana anapofona hoe olombelona marina ianao fidio fa sao dia hoe ianao tsy mifidy dia hoe zay lany mbahoaka eo no lany reka aveo fa tsy hoe ianao indray navodana ka zany hoe zay tianao fidio zany hoe important zany hoe fifidianana
mpanakanto misy 12 no nanafana ny fanentanana androany tetsy amin'ny Coliseum Matonjombe. Tazana ihany koa ny trano izay fampisehoana sy fampianarana ireo mpifidy mandritra ny fifidianana teny antoerana. Tonga nanatrika ny hetsika izay nitanterahana androany ny solitena maritry ny firenena mikambana Fatma Samora. Fitokanana ny fohy be toeran'ny fampelezan-kevitra no natao tany Ambatondrazaka renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro ho an'ny antoko malagasy miara-miainga. Nanatrika izany ny kandida filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo tao Avaradrova Atsimo. Niona tamin'izany ny mpanohana avy amin'ny distrikana Andilamena Parafaravola ary Ambatondrazaka Olomboafidy toy ny ben'ny tanàna maro kosa nandefa teny fialantsiny noho ny famoretana sy ny tsindry raha toa ka nanotrina ny kandida Ajo izy ireo fanadihadiana. Alaotra Mangoro miova fotom-pisainana manaraka akaiky ny toetra raha-pirenena no efa leo ny fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra ny fandimby teto no nitsena ny kandida Ajo. Ho diso hevitra ireo zatra mividy vato sy mangala bato amin'ity fifidianana ity ho ny solitenan'izy ireo. Ny RN 470 ny fikoloana ny lemaka sy ny tambara ny farin'ny Alaotra saika fitaovana politika ireo hatramin'izay saingy tsy nisy fampandrosoana. Nampimemimenina ny olona tao Ambatondrazaka ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ny anarenana ny kianjan'ny Rasolonjatovo nefa tsy hita ihany hatramin'izao. Azo tarafina tamin'ny fotoana nampitondra fanjakana azy ny fahavonona ny kandida Ajo. Terrain tsy vita, jiro tsy mandeha, zahay io telefôna tapaka, zaho mbola eo ihany. Zahay fomba fisainana sy fomba fanovana, ny fanovana tiana mba tsy hoentina eto amin'ny firenena. Satria zahay nahafaty ity firenena ity. Azonay natao tsara ary hitanareo fa nanatrika ny foara teto tamin'ny voalohany. Faharoa koa mbola tonga teto raha tsy diso. Fahatelo sy fahaefatra tsy nankaty intsony. Ny antony dia tsotra. Raha nandeha ilay fandroany taty dia nisy fampilazana hoe ametraka vato fehizorony io terrain io. Dia eo atao. Eo moa vao malala hoe atao le izy. Mba mibitsibitsika amin'ny manodidina teo nefa iaiza moa fa matsimbola anaovana nisy ity. Dia atao fotsiny. Dia zaho hoe ay dia lazaiko mihitsy ny lehibe amin'ny faritra teo tsy hitanao any Ambatondrazaka intsony raha tsy vita io terrain io. Satria mora no miteny atao fotsiny eo dia lasa mandeha. Dia izay no manimba ny firenena, izay no mampolitika firenena. Fa niary efa teneniko dia tanterahana. Rehefa tsy vita koa dia tsy miteny. Malaza ihany koa ny fanaparitahana vola sy ny fanambazana ary ny fampitahorany ben'ny tanàna ao Alaotra Mangoro ao. Momba ny safidy sy izay olona hotoanan'izy ireo. Ny hery tsy mahaleo ny fanahy ny kandida Ajo manoloana izany. Ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Satria na inona herin'ny vola ampiasaintsika eo rehefa tsy resy lahatra ianao amin'ny zavatra tianao atao tsy mandeha makaiza. Za ben'ny tanàna n'ambanivohitra intelo mandat. Ary nandritra ny telo mandat zay indépendant foana. Latsaka voalohany ny tokony fitondrana amin'ny faninana tamiko ny Hervelona. Latsaka faharoa ny tokony namana tato ny faninana tamiko Arema. Latsaka fahatelony ny faninana tamiko ny Dimy. Fa tsy nasakana nivoaka tany tsy hifidy anay zany. Na dia tongavana hélicoptère ary aho, tongavana ministre, chef d'institution sy ny rehetrarehetra. Tsy nanaitra an'izay voaka tany ambanivohitra tany zany fa lany foana ny tena raha ohatra tsara ny fanaovana. Ka izay zava-dehibe ao anatin'ny fifidianana sy ny fandraisan-dahatra. Ary izay tiako zaraina amintsika hoe tena fanovana ny tiana hoe eto amin'ny firenena. Raha izaha reny tsy mahovana io. Fa isika miaraka no afaka manova azy. Betsaka ny fanenjehana, betsaka ny henoko taty ny hoe nisy famorina be ny tanàna dia fampitahorana be ny tanàna ny hoe anaovako inspection ianareo raha manohana ny VPM teo aloha dia gadrainareo sy ny rehetrarehetra. Dia tonga makay zany. Fianao miteny io. Ho ministra mandrakizay ve ianao? Ho président mandrakizay ve ianao? Dia tsy eritreritra ve ianao mba manana eritrereto koa ireo olona teneninao ireo rehefa tonga ny fotoanandro? Fahitsiana sy asa hita mivanga anara-potoana ho an'ny vahoaka tsy vitan'ny fampanantenana fotsiny zany ankehitriny manoloana ny fahatran'ny vahoaka malagasy. Efa mandeha any amin'ny faritra 2020 ny fampiofanana ny tompony andraikitry ny MMM amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Isan'izany fampianarana ny mpifidy amin'ny fampiasana ny bileta tokana.
Eny an-tany Katsakitosy ny fotoana ho an'ny vahoaka an'Antananarivo iarahana amin'ny malagasy miara-miainga hoenty manomboka ny fampelezan-kevitra ny talata fa 24 septambra ho avy izao. Raha tsy ahivina noho ny antony izay mampimetra-panontaniana ny maro, tsy nomeny teo anivon'ny primatura lefitra misana ny fampandrosoana ny kanja ny makika nahatonga ny famondrana ny hetsika ity eny an-tany Katsaka fanadihadiana. Mahagaga ny fandavan'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ao Anosy. Any amin'ny komuna n'Antananarivo renivohitra izay tsy manana PDS intsony no nandefasany solitena ny kandida ajo. Misy antony ao. Mazava loatra fa afaka manilika na mifanilika andraikitra izay sefo sy sefosefo ao amin'ny lapan'ny tanànao. Tsy any komuna ny kianja maki fa misoratra amin'ny fanjakana. Ny praiminisitra lefitra no mitantana ny domaine de l'État. Hoy Ajo Tany Betioky, irinay mba fifananana masina ny hazakazaka ho filoham-pirenena fa tsy fifananana vao mendoa dia ahitana totrondry sy faminganana. Efa mahoraka manerana Madagasikara ny tsindritsindry sy ny fandrahoana ny soliten'ny kandida sasany toa ny Ajo Andriananarivelo manomboka miakatra ny fitarenana avy amin'ny vazatany efatry Madagasikara, manginy fotsiny ny fanampenam-bava sy ny fanilikiliana misy eo amin'ny Haino Manjery na ny RNM TVM na ny tompon'ny radio na ny talehany amin'ny faritrany. Tsy lazaina intsony ny famafazan-dainga sy ny fanaratsiana isan-karazany. Raikitra ihany koa ny fitadiavana dosie sy ny fikononkononana anipoditra-kondro. Misy tatitra sy vavolombelona avokoa izany rehetra izany. Ny vahoaka koa efa manomboka miova, eno fotsiny ny feon'ny mpivarotra eny amoron-dalana sy ny eny an-tany taksi be. Nalafika aza ny fanovana sy ny fitiavan-tanindrazana ary ny tombotsoa-pirenena na indraindra hatramin'izay no aseho hitapoko hitam-pirenena loatra ny tahotra ny kandida Ajo Andriananarivelo. Farafahakely ny mpanara-maso ny fifidianana miisa 10 no avy amin'ny vondrona Europeanina hoy ny solitena mahatry ny vondrony ity vondrona ity eto Madagasikara, Leonidas Tesapsity Somaly manoloana ny mpanao gazety. Ankoatran'ireo malagasy mpanara-maso ny fifidianana hatrany amin'ny 5 ihany koa no karamainy ny vondrona Europeanina, arahintsika ny fanazavany. 25 octobre est là, presque là. 20 décembre est là. Et une preuve de la confiance de l'Union européenne, mais aussi d'autres bailleurs de fonds et partenaires de Madagascar, c'est que les observateurs internationaux arrivent. Et ceux de l'Union européenne vont arriver à partir de mardi prochain. Et ils vont rester, soit ça dépend du groupe des observateurs, soit pour toute la période jusqu'au mois de janvier, soit pendant 6 semaines pour chaque tour, pour les observateurs de longue durée, ou pour une durée de 2 semaines pour chaque tour pour les observateurs de courte durée. Un total de presque 110 observateurs européens. Il y aura en plus les financements par l'Union européenne des observateurs locaux, 500 de longue durée et 5000 de courte durée. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana, nivoaka androany ny valin'ny fanadina-panjakana baccalauréat ny enany tahapahafana ho an'ny eto Andrenivohitra, araka ny efa nentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly. 540 faingo 740 isanjato ho an'ny fampianarana ankapobeny, araka amin'ny 70 isanjato ho an'ny fampianarana teknika no tahany fahafahan'ny fanadinana. Nampimenomenina ny mpiandry valim-panadinana ny fahatarany fivoahany izany tetsy amin'ny JJR io maraina io. Fanadihadiana. Tamin'ny 10 maraina latsaka no efa nisy mpianatra sy iray aman-dreny mpianatra niantso teo amin'ny JJR eto amin'ity toerana ity izay namoana ny anaran-dreo afaka rehetra teto amin'ny fidim-panadinana teto Antananarivo. Ora efatra ny fiandrasana, nitsangany toetra ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny andro ny fandaminana. Matahotra be mihitsy. Tamin'ny fito. Tsy mbola fantatra hatreto hoe firy ny noty farany ambany nahazoana ny diplôman'ny baccalauréat tamin'ny fotoana ity taorian'ny fitsarana sivana na ny délibération omaly. Ny nosokafan'ny vavahady no ela, ny fanjevona ny jerena ny valim-panadinana. Raikitra ny antsitrika sy ny mele, samy nanana ny fomba nanehoany ny valim-panadinana. Ireo afa-panadinana ahoana ny toy ny fianarana, inona no atao ao aoriana.
ireo indray ny fanontaniana vaovao hitadiavam-baly manomboka eto. Faly be tsy hitako tsosy atao dia tomasy isany natao ivavaka be reo tonga dia trano. Tena faly be satria tsy napozina be fa nitetena be mihitsy tamin'izay niainga tany trano. Va napozina va les mentions tsy napozina tsy mention. Efa ela ihany nanenjeko azy fa tratraka ihany izy ity farany ary tonga dia arahana mention be mihitsy. Tsy maintsy hoe ny andro le résultat aloha vao afaka tena manapa-kevitra dia fikasana moa dia toy hatrany foana ny fianarana arakarak'izay filière manavanana azy eo zany. Voalohany aloha misaotra an'Andriamanitra lehibe fa izy dia nitaitaina satria hoe sarotra tokotra ny nataony nefa moa nakina tamin'Andriamanitra dia efa hoe anaiky izay fitondrany dia izay fanohizana amin'ny fianarana indray dia apetraka amin'ny tompo fa izy ihany misafidy. Etsekilan'izay saika nandositra kamera avokoa ireo tsy afaka nisitrika dia lasa nahavariana kosa ny heritsainy ty tovolahy. Tsy afaka fa tsy maninona mamerina ny herintaona. Inona ny tase hoe sarotra indrindra tamin'ny matière? Dia matematika ny sarotsarotra kely tao. Zay. Tsy midécourage fa tsy maintsy misy zany. Miisa 5.7 sy 303 alina ireo mpianatra mitovy aminy no tsy afa-panadinana ka amin'ny izy ka tsy deny nahitana taham-pahafahana ambany indrindra. Niakatra 100 kosa ny taham-pahafahana ho an'ny fampianarana teknika. 7.7 izany tamin'ny taon-dasa ary 7.7 kosa tamin'ity taona ity. Ny valo mibaka na ny afaka na ny tsy afaka dia iraisana ny fandehanana any amin'ny bara. Ho an'ireo afaka kosa dia misy ny miara-mifety amin'ny fianakaviana ary misy ireo tsy manadiny ny miverina tany amin'ny nangataham-pitahiana mialohan'ny baccalauréat hitondra fisaorana any am-piangonana. Samy nanana ny fandaharam-potoanany ireo zatovo sendranay androany ary miakatra ny fanjifana ny zava-pisotro mahamamo fanady adiny. Tety Ampefiloha taorian'ny nivoahan'ny valon'ny fanadinana baccalauréat, saikita sotra teny amin'ny tavan'ireo mpanala fanadinana ny hafaliana noho ny fahafahana na ny alahelo noho ny tsy fahitana ny anarana tao anaty lisitra. Ny fitebidebeny ampahafantarina izany ny ray aman-dreny. Tsy afaka ry zalareto. Programme androany fotoana tao ka tsisy mihitsy aloha andao fa manala sorisorana izany. Mandeha mody dia matory dia makainaka. Rasoana pasary? Tsy misotro. Ho an'ireo afaka soamantsara kosa indray, toerana ahafahana mifaly sy manao fety ny tadiavina na miaraka amin'ny namana na miaraka amin'ny fianakaviana. Mety hoe andeha vacances ohatra. Zaho aloha zao raha mahazo vola ny vocal midikiditra boaty anty. Mody roa dia tsy maintsy fety kely any an-trano ka aloha ny fianakaviana aloha izay vao namana. Androany zany makany am-piangonana zany aloha misaotra ny any ambony. Izay aloha voaloha larina raha tsy izy zany tsy afaka izay. Analasika. Vavaka aloha dia vavaka. Hita sy ade. Mitombo ny prevy eny amin'ny bara rehefa vanim-potoana tahaka izao raha nambara amin'ny mpivarotra. Mitombo avoroeny ihany koa ny zava-pisotro misy alikaola lafin'izy ireo, indrindra fa ny labiera izay tena ankafizin'ny tanora tokoa. Tena mitombo tena mitombo mihoatra ny tamin'ny herintaona izao ataontsika hoe raha 30% tamin'ny herintaona tafakatra any amin'ny 35-40%. Fa tena miova ny fitondran-tenan'ny tanora ankehitriny. Ny zavatra tena ataony aloha rehefa fety ohatran'izay izy hoe tena fifaliana dia tena tout zany tena hoe tous les moyens zany hisotroana. Labiera aloha ny tena betsaka. Rehefa vanim-potoana sahala amin'izao izy dia tena hitanao mihitsy zany fiakaran'ny voantinao anatin'le fifaliana ankizy ohatr'izay. Raha isan'andro anao malany dika zao isan'andro fety ohatran'izao rehefa tena vita zao baka afaka baka ohatr'izao tafakatra 15-20 zao. Mitsiro mieritreritra ireo rehefa ny fianarany aorian'ny fanadinana izao fotoana tokony hitandremana ihany koa nefa amin'ny loza samihafa. Taorian'ny fanadinana baccalauréat farany teo, tovolahy iray no voatsatoka ny tena ambondriny iro hafa tsy nahatsaro tena no ny alikaola loatra. Raha sanatria izao vao mitranga ny izany aratsitafita vao indra araka ilay atifiniana. Eo amin'ny pejy sosialy lohatona mialoha ny fahavaratra fotoana mahabeny moka. Eto Madagasikara 200 tahan'ny-ponina efa voa ny tazomoka tamin'ny taona 2000. Ny eny zany efa mbola misy 500 tamin'ny taona 2024 araka ny taremarika farany azo avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Ny rano miangona no tena mahatonga ny firongatry ny moka indrindra fa ny eto Antananarivo fanady adiny.
Lohataony sika izao volana vitsy sisa dia higadona ny fahavaratra. Ny andro fahavaratra izay tena mampirongatra ny moka indrindra ny etỳ amin'ny faritra ambony. Saika nandavantaona izany ho an'ny any amin'ny faritany noho ny toetrandro mando toy ny any Antsinanana sy ny any avaratra. Manaraka ny vanim-potoana ny latsakorana indray izany ho an'ny any atsimo Antsinanana. Amin'ny ankapobeny ny loto sy ny rano mitsikafana na ny lobolobo eny amin'ny manodidina no tena mitondra moka ka mamparary ny olona. Toy izany ireo tokantrano etsy Andotapenaka izay manamorona rano miangona. Le loto zany amin'ny sisiny rano iny le loto teraka amin'iny le todi-moka tondra tazo aretina. Zao zao ny aretina misy an'le mangatsiaka ianao mangovotra. Ny ankizy ato aminay zao dia misy zao ny ankizy voa mibotsimbotsina kely ohatrany daholo amin'le moka. Dia misy zao fa mitsindrona 3 andro zao le iray ao. Fenao an'iny daholo ny tareha misy trasirasy menamena kely daholo le ankizy mangididy. Ohatr'izao zao izy ny prix teo. Nenay zao tia tombonay nenay. Vao nanomboka herinandro zao zay. Herinandro zao zay. Dia mampiasa lay moa fa tsy misy tsy manana lay zany dia voy ihany. Misy manana lay nefa na manana lay ary ianao zany mijoro ohatr'izao zao dia efa petany. Tsatsan'le tazo. Ny tazo-moka no aretina tena fahazo avy amin'ireo moka vavy na ny anophèle femelle izay mikaikitra amin'ny andro alina indrindraindrindra. Misy ihany koa ny aretina hafa mahery vaika kokoa toy ny dengue, ny tazo vony na ny fièvre jaune tsy dia fahita firy aty Madagasikara. Ahitana karazany ihany koa ny odi-moka eny an-tsena ary niakatra ny tahan'ny mpividy amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha ny ilay misy odi-moka no mora ampiasaina. Misy ihany koa ireo karazany maro amin'ny vidiny samihafa. Tato ato zao le odi-moka nandeha. Le dorana dia rehefa inona izy teo? Ay. Ohatrina zao vidiny sticker? Are 50 ny vidiny amin'ireny. Dia ohatrina vidiny reto? 15 000. Dia inona avy le karazana moustiquaire varotana anao eto? Tony ihany, fotsifotsy tony ihany. Na mamely mafy aza ny moka amin'izao fotoana izao, ilaina hatrany ny fitandremana amin'ny fampiasana ireny odi-moka ireny. Ny tantiny lehibe tsy voatery ho tantiny ankizy. Ilaina araka izany ny mandanjalanja ny fampiasana ny odi-moka ifandray amin'izay zakany vatana. Raha le dorana zao misy tsy mahazaka le dorana satria misetroka iny. Dia le misetroka reny ho an'ny ankizy kely, indrindra ny ankizy kely misy tsy mahazaka an'ireny mety ho sepotra izy tarika fahaseporana. Eo koa ny olon-dehibe koa, ny olon-dehibe mety misy fa tsy mahazaka setroka. Dia misy moa fa manana terrain allergique ohatra ny asthmatique reny. Dia mety tsy ahazaka an'ireny resaky ny alina dia iaina anatin'ny setroka ohatr'izay foana. Dia eo amin'le katsa indray zany le mandeha courant, metimety kokoa iny. Ny ahositra indray le ahositra isaky ny alina anositra ny foana mety sy fiatraikany ratsy ihany satria misy pénétration makany anatin'ny vatan'ny olombelona iny zavatra iny. Dia rehefa mi-accumulé iny mety izy tsy ahazaka, misy mahazaka ka dia arakaraky ny tsirairay zany ny tsara hoe inona ny tokony ampiasaina. Ny tokony ny azo atao aloha zany dia misoroka mba tsy hahabetsaka ny tafidiran'ny moka ao an-tranon'ny olona. Fanadiovana ny manodidina, fanotofana ny tany mba tsy hisian'ny rano miangona sy ny fanadiovana ireo lakan-drano no tokony atao hisorohana ny fiparitahan'ny moka. Voasikajo aretin'ny tany mahantra ny tazo-moka ankehitriny. Mila fitandremana nefa ny fampiasana ireny odi-moka hosoran'ireny tsy ho diso tafahoatra sao miteraka aretina hafa toy ny tandomerina amin'ny hoditra na koa ny fiatraikan'izany amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny tontolon'ny asa, efa maro ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosoniavin'i Madagasikara saingy mbola tsy miantra. Zo mahalona ny asa, ezaka lavitrezaka no tokony atao ampahafantarana izany, indrindra amin'ireo tanora vao mivoaka ny fianarana ka hiditra eo amin'izay sehatra izay fanadihadina. Ianarana any ampianarana saingy tsy ampy entina miatrika ny sehatry ny asa, ny fampahafantarana ireo zo sy ny lalàna mifeny asa. Tafiditra anaty fandrika ireo tanora ka miatrika olana rehefa tonga eny anivon'ny tsenan'ny asa. Izany no ilana ny fampahafantarana dieny mbola any ampianarana ireo lalàna mifeny asa. Tena marina zany efa ny mpianatra rehetrarehetra zany dia tokony hoe ampidirina ao amin'le filière izay ataony daholo ny droit du travail na droit social satria miankina amin'ny ino no hiatrehan'ny fiainana iny zany.
mba mahafantatra izy hoe ohatra ny ahoana zany fandraisana congé ohatra ny ahoana zany comité de travail convention collective ohatrohatra zany dia amin'izay zany mba ahafahana mahalala any aoriana hoe rehefa hiasa rahatrizay dia zao no any ampiasana any. Misy lafiny efatra ireo voarakitra ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny asa. Tsy mbola voady zany eto amintsika, lesoka lehibe zany, eny fa na dia ho an'ireo efa niasa hatry ny ela aza. Voalohany aloha misy zavatra anankiefatra no ampahafantarina ny olona sy hoe tokony ho fantatra mikasika ny tontolon'ny asa sy voizina amin'izao akademia izao. Dia voalohany dia ny hoe fahafahan'ny mpiasa zany anorina fikambanana liberté d'association ao anatin'ny orinasa. Faharoa dia ny hoe ady amin'ny fampiasana zaza. Fahatelo dia ny hoe ady mba tsisy ny fanaovana asa terivosina. Ary ny fahaefatra farany dia ny hoe ady amin'ny zo mba tsisy fanavakavahana eo amin'ny sehatry ny asa. Ezaka ho an'i Madagasikara ny fampanajana ireo fifanarahana iraisam-pirenena efa nosoniaviny. Ny rafitra mpanatanteraka no mampandringa izany. Amin'ny 20 moa zany eo amin'ny 630 no tena mbola miatra zany fa ny sisa efa norevisena zany. Dia ao anatin'le 630 tena miatra dia misy 7 amin'ireo le lazaina hoe hevitra sy zo fototra momba ny asa izay no alalinina teto amin'ity akademia ity. Ny 4 amin'ireo dia mombana hoe fitantanana ny tontolon'ny asa maneran-tany. Ao anatin'izany ny inspection du travail anankiroa, ao anatiny hoe fananana politika fananana asa eto amin'ny firenena, ary ny farany dia ny hoe ny tsy maintsy ifampidinihan'ny mpiasa sy mpampiasa ary ny fanjakana alohan'ny ankatoavana an'ireny fenitra iraisam-pirenena momba ny asa ireny. Tanterahana tetsy amin'ny esika tanimenatra amin'ny omaly ary ny farany androany ny hetsika akademia izay ny fanentanana mikasika ny fampidirana ny fenitra amin'ny sehatry ny asa ho tafiditra amin'ny taranja ianarana any an-tsekoly. Andro iraisam-pirenena ho fankalazana ny fandriam-pahalemana androany izay natambatra amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia izay nankalazaina ny alahady teo. Fanabeazana ho amin'ny fandriam-pahalemana sy ny demokrasia io loha hevitra no safidiana tamin'ity taona ity. Tao anatin'izany indrindra ny hetsika izay nokarakarain'ny vondrom-behivavy miray ho an'ny fandriam-pahalemana. Dia be niala teo amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka ka ny farina tany Mahamasina tanjona tamin'izany ny fitaizana sy fanabeazana ho amin'ny kolo fandriam-pahalemana eto Madagasikara, ny fanehoana firaisankina sy firaisapo ary fiombonan-kevitra ho an'ny malagasy tsirairay mba hisian'ny fahatsapatenan'ny tsirairay amin'ny andraikitra eo amin'ny famanan'ny krizy eto Madagasikara. Mandany fotoana sy vola manokana ny vehivavy mikojakoja ny tarehiny, na ireo renim-pianakaviana na ireo tanora, samy manana ny fomba entiny hanatsarana izany. Tsy miankin-doha amin'ireo toerana manokana ireo hafa fa mividy ireo vokatra na nentim-paharazana na ireo avy any ivelany na ireo legioma isan-karazany fanadihadiana. Amin'ny mahasarobidy ny endrika no antony mahatonga ireo vehivavy mandany vola sy fotoana isam-bolana hikojakojana ny tarehy. Misy ireo toerana manokana amin'izany raha tsy matoky azy ireny ho an'izy mianaka sendranay ny torohevitra ihany no ilaina amin'izy ny toerana ireny. Ireo legioma sy voankazo vokatra no ampiasainy ankoatra ny manafatra produit avy any ivelany. Ivroche zany nampiasaina dia izaho ihany tonao anazy fa tsy mandefa fa hoe dia misy toerana iray izay fanaovako massage ivroche zany manana gamme, manana sérum, des lait, des masques, des jours et nuits. Fa zaho zany tsy dia tia manatona an'ilay tena salon de beauté satria raha vao tsy mitohy ilay izy dia manjary misy effet. Tiako mampiasa produit naturel savonous dia ampiarahana amin'ny concombre, citron, dia persil, dia tomate. Dia ranony fotsiny dia iny atao masaka dia mampadio tarehy ilay izy. Nanety aminanao reportage izy hoe tsara be ny tarehany dia izay dia appliqueko ilay izy dia mety amina fa tsy nitohizako intsony ilay izy fa lasa mipoitra ilay bouton. Aya mipetraka eo amin'ny vehivavy rehetra ny toy ny traitement atao ho an'ny tarehy manokana. Eo ny vola mety ho lany fa ny vokany koa no tena atahoran'ny mpanjifa. Ho an'ity orinasa iray ity raha nandalina momba ny vokatra nentim-paharazana nandritra ny 13 taona, manarina ireo tarehy simba no tena ataon'izy ireo vokatry ny tsy fetezana ny tranga mialoha.
ny akabiazan'le olona simba reny zany ny tarehany dia izay daholo mikarakara sy manarana an'le tarehy avy eo. Rehefa arahana tsara fotsiny ny toromarika rehetra dia tsisy atahorana ilay izy satria maha esthéticienne anay dia mamaritra izay hoe ity ny produit mety aminao zao ny temps de pause n'ilay izy rehefa voaraka tsara izay tsisy zany hoe lasa nanao produit nay izay dia lasa simba fa matoa hoe simba hoe mety nanao mety tsy dia hitako aloha hoe ino hoe nisy simba fa le olona simba avy nampiasa produit hafa tany no tonga mikarakara mitsabo tarehy zany matetika reny mibetsaka tonga ao aminay fa tsisy hoe olona simba zany tsy nisy mihitsy zany zay. Misy amin'ireo hoditra sarotra sy tranona raha mila taona maro ny karazana hoditra sasany vao afaka tanteraka. Miisa 50 eo ny olona mandalo amin'ireo tsena telo an'ity orinasa ity. Samy manana ny karazany hoditra ny avy ireo mpandalo sy mpanjifa eto. Manoloana izany dia mitaky fahaizana manokana ny fandraisana azy ireny. Akneika zany le be mony be ny po akneika zany anisany hoe mafimafy kokoa mitsabo anazy fa raha maraka traitement tsara zany le olona hoe tsy manapatapaka resaka produit fa complet foana ny produit any dia mahita vokatra foana izy ao anatin'ny tapa-bolana na ray volana farafahelany. Zay misy gamme tsinona le izy dia arakaraka ny fampiasana le gamme raha mividy le gamme complète izy eo amin'ny hoe 400-500 latsaka kely eo. Misy ara hoe 700 000 francs le izy. Taona lasa ty tarehako ity nisy tache de naissance be maintimainty dia efa taona taty aoriana izy efa manomboka mitovy ny lokon'le tarehako fa tsisy tache tsony zany efa manomboka kely sisa le tache hitanareo io. Dia isan-kerinandro zany miezaka foana makaty dia rehefa sendra tsy makaty dia hitako mihitsy hoe misy fiovana le tarehy rehefa tsy makaty rehefa tsy mavatrana zany manao anazy. Rafitinina samy manana ny fomba ireo vehivavy kojakojan'ny tarehiny. Ao ny concombre, voatabia, atody ary ny tanimanga raha mila manatona an'ireo manampahaizana manokana kosa ny sasany. Tsy ho an'ny vehivavy ihany anefa fa eo ihany koa ireo lehilahy dia anisan'ny mpanjifa mikojakoja ny tarehy ihany koa. Vaovao avy amin'ny polisy pirenena teny amin'ny fasan'ny karana androany maraina tovolahy kely roa mbola tsy ampy taona no tratra niaraka tamin'ny basy miisa roa saika alefan'izy ireo any ambanivohitra. Basy fiazana avy nangalany ireo basy ireo raha ny fanadihadiana mampiasa tovolahy tsy ampy taona indray arak'izany ny mpangalatra hoentina mandefa basy any amin'ny faritany atao fanadihadiana izy ireo amin'izao fotoana izao. Manoho ny fanampiana ny firenena malagasy ny fanjakana amerikana dia misy ny tsy fitoviana momba ny fijery eo amin'ny ara-politika. Mitetina $70 isa-taona ny teti-bola tokana amin'izany ka ny lafiny mahaolona ny tena iompana ny fanampiana. Endrika iray iseho an'ny fanampiana koa ny fandefasana pilatsaka sitrapo 30 isa-taona amin'ny alalan'ny Peace Corps. 720 amin'izy ireo no anatevin-daharana amin'ireo 700 efa miasa manerana ny nosy fanadihadiana. Without any mental reservation or purpose of evasion. Misandrahaka amin'ny sehatra maro ny mpilatsaka sitrapo saingy mampianatra teny anglisy amin'ny sekolim-panjakana ny ankamaroan'izy ireo. Amin'ny maha-pilatsaka sitrapo azy dia tsy mandray karama reto teratany vahiny reto. Ny tompona andraikitra eo amin'ny tanàna iasany kosa no mandray tanàna ny fampiatranoana. Miofana mandritra ny 3 volana reto Peace Corps reto mialohan'ny andehanany any amin'ny toerana anendrena azy. Tafiditra ao anatin'izany ny fianarana teny malagasy. Sy mahafantatra ino hanao satria sy efa tonga fa mireriserizy fa soa be ny fampianarana ny hampianatra anglais. Tsara ny fifandraisana amin'ny fianakavianako malagasy. Namana efa fianakaviana izahay satria nianatra azy betsaka izy ireo. Mitovy fianakaviako any États-Unis sy mitovy misy zanjiko roa mitovy nefioko any États-Unis satria mbola ankizy izy ireo. Mba hakana volon-tany amin'ny fiarahamonina, misy fotoana hipetrahan'ny mpilatsaka sitrapo eny anivon'ny mponina ka mampiatrano azy ireo ny isa-tokantrano. Manomboka eo ny fifanakalozana eo amin'ny lafin'ny fitenenana. Mahatsiaro afa-po ny andaniny sy ny ankilany. Sy mampianatra tsara fotsiny ianareo fa namana ihany koa. Rehefa nanana fandoniana izahay dia vonona foana ianareo hiamaly anay. Nahitana taratra ny mahatsy azy hidivirana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa indrindra ho an'ireo firenena goavana toa any États-Unis ny fanehoan-kevitry ny mpiandraikitra raha. Nahatsapa tsara ny filan'ny vahoaka malagasy fanampiana eo amin'ny sehatry ny mahaolona ka nanomezany $70 tapitrisa eo isan-taona tamin'ny alalan'ny USAID. Hiparitaka manerana ny faritra rehetra eto amintsika ireto mpirotsaka sitrapo nahavita fianianany reto. Misy ny isahana fampianarana ary ao ny andraikitra fambolena.
Roa taona farafahakeliny ny asa fanompoana ataony tsirairay. Tsy izy ireo no mifidy ny toerana iasany fa ny fanjakana Amerikanina no manendry azy. Anisan'ireo mpanamory zandriny indrindra mandray anjara amin'ny contest total Orange Asatana androany i Loïc Valtaona raha miisa 50 ireo mpandray anjara. Raha vavitoka ny fifahanana ny kolona raha efa eo amin'izay tontolon'ny fanamorina fiarakodia izay ny zokin'ny lahy niditra tamin'ny manche fahaenina androany tetsy amin'ny lapantanana Analakely ny rallye virtuel. Tamin'ny taona 2024 no nanomboka niditra teo amin'ny tontolon'ny rallye virtuel kolona izay vavitokana tamin'ny fifahananana androany tetsy amin'ny lapantanana Analakely. Hatramin'ny andiany fahaenina amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny RBR ny androandroany. Ho an'ny kolona dia efa nibatam-boara manokana ho an'ny sokajy vehivavy tamin'ny taona 2010 sy 2020. Tena passion dia iainana ilay izy fa ohatra hoe misy tanjona dia hoe anaovana entraînement fotsiny ohatra hoe andehanana amin'ilay tena réel amin'izay. Ny fivoarana angamba ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany rehefa atao matetika ilay izy dia mitombo les progression sy ny tariny fa rehefa somary adinodino zany dia manokana fotoana loatra aloha izaho amin'ilay izy satria mbola eo koa ilay fianarana dia rehefa mba hoe misy temps libre kely fotsiny hoe mety hoe weekend angamba na amin'iny fotsiny azy vao hoe mba milalao. Ny Reiny Loïc sy Axel indray no mampianatra azy mirahalahy ao an-tokantrano. Voasarika ao anatin'izany tontolo izany izy ireo ka mandany fotoana amin'ny fianarana mihitsy. Tanjona mitovy ny azy mirahalahy, ny fivoarana ary ny fidirana eo amin'ny sehatry ny matianina. Manomboka après-midi jusqu'à soir tianao pilote rehefa lehibe Subaru 14 mandeha be lahelo dia sarotrarotra ny fianarana anazy indraindray izy voalohany dia indraindray za voalohany antigo izay vao manao rallye Evo9 satria izy mandehandeha kokoa. Manomboka amin'ny fandraisana anjara amin'ny rallye virtuel vao afaka miditra amin'ny sehatra matianina. Fitaizana manokana ny mpandray anjara izay mila miainga avy amin'ny fifaninanana sy ny fitiavana mandresy ny tanjona ho an'ny tompony ndraiky. Test misy isaky ny isam-bolana dia ny championnat dia ny premier au championnat aloha zany hatreto dia i Kenworth dia mbola en cours mbola miady zany ny championnat hatreto. Fandraisana anjara tsy misy hoe critère manokana fa mila fotsiny miintégrer club sy ny section virtuelle am'les clubs dia liste iny hoentina any amin'ny fédération du sport automobile de Madagascar dia afaka miparticiper amin'ny championnat amin'ny contest. Tapitra amin'iny ny fandraisana anjara amin'ny rallye virtuel raha ny volana oktobra manomboka ny 3 ka hatramin'ny 15 ny tena fifaninanana rallye Asatana. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena tanteraka ny valonadin'ny ekipan'ny COSAP mahalona ny ASQPSH izay niondrian'ity voalohany tamin'ny lalao mandroso eo amin'ny basketball ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana. Nandresy mazava tamin'ny 7:20 iry voalohany tamin'ny lalao miverina ka izy ireo no voahositra ho tompon-dakana Analamanga handisport fanatediny Martson. Tanteraka ny valonadin'ny COSAFAM manaloana ny ASQ tamin'ny fidina ny tompon-dakana Analamanga izay no tanterana tamin'ny ity andro ny androany ity eo amin'ireo olona manana fahasembanana ara-batana ho an'ny basketball. Teo amin'ny fidirana voalohany ny premier carton dia efa nitarika tamin'ny isa 29 ny COSAFAM. Teo amin'ny deuxième carton dia mbola nitarika tamin'ny isa 29 izy ireo. Teo amin'ny troisième carton kosa dia niondrika tamin'ny isa 7 no efatra ary tany amin'ny quatrième carton sady farany dia mbola nitarika tamin'ny isa 10 no enina. Raha natambatra ny isa tamin'ny lalao mandroso sy miverina dia niondrika teo anatrehan'ny ASQ tamin'ny isa 470 no 770 ny COSAFAM mary tamin'ny ity andro ny androany ity dia nandresy mazava tamin'ny isa 30 no 220 izy ireo. Natao ny fitambaran'ny isa ary dia nivoaka ho mpandresy ny COSAFAM tamin'ny izao fiadina ny amboarana Analamanga ho an'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny basketball izay na ny photo roulante ihany koa.
Télémouvement natao dia voalohany avy ato aoriana. Avy ato aoriana dia ianao e. Ianao dia avy ato aoriana aiza nahitako an'izay ao aoriana koa ary. Mantony. Lahatra io fa tsy avy any aoriana koa. Atao vilalao madio fotsiny ilay izy. Atao vilalao madio ilay izy fa tsy korotana eto. Ka raha totondrony atao eto samy mavoita. Raha ny fahitanareo anazy teo moa zany dia ohatran'ny lalao rehetrarehetra ihany a, tsy maintsy misy ny fandonana kely a, tsy maintsy misy ny ona moa zany ny réclamation kely etseroa ataon'ny mpilalao a, fa na zany na tsy zany a dia fanatanjahantena no atao a, esprit sportif zany no tsy maintsy mitondra zany ny fifaninanana. Dia eo koa moa zany hoe ny lana tony fifananana tony a dia lay fanamafisana zany ny firahalaina eo amin'ny mpanao fanatanjahantena mitondra fahasembanana. Izy ireo ihany koa no isolitena hiady ny amboaran'ny Madagasikara izay atao amin'ny 7 fa 7 ary ny 7 ny volana septambra ho avy izao. Etsy Mahamasina moa no anatanterahana azy ity ary itiliana ihany koa ireo ekipam-pirenena amin'izay olona manana fahasembanana ara-batana eo amin'ny sehatry ny basketball na ny photo roulante izay. Tsara mampafantatra fa ity fedina ny amboarana Analamanga ity dia somary nagaga ny rehetra ihany satria dia tsy nisy ny amboarana tolotra ho an'ny COSAFAM tamin'izao indray mitoraka izao. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, olona 527 no nizaha fahasalamana maimaim-poana tetsy amin'ny CEG lazaina sabotsy na mehana androany. Anampina ny olona sahirana tsy afaka mitsabo tena ara-dalàna nanosika ny komina Avaratrano sy ny fikambanana malagasy miara-miainga anao ity hetsika ity fanatetina. Nisan-karazana aretina telo samihafa ny dokotera, areti-maso, areti-nify ary ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Ankoatr'ireo, nisy ny fanabeazanaizana, ny didim-poitra ary ny fizarana fanafody. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ara-tsosialy ataon'ny malagasy miara-miainga izao natao izao ka tamin'ity indray mitoraka ity dia ny fahasalamana no nomendanja. Za zao dia anisan'le nahazo an'le fanafody momban'ny maladie générale dia dokotera moa mahalala an'le izy fa efa maharay aman-dreny tena zany dia efa ohatran'ny efa hoe nahazo azo taona kely. Nahazo tombo mahitsy satria raha ho any dokotera zay zao analaniko dia tsy maintsy mandoa vola nefa ny teto zany tsisy volana roa mihitsy na ariary faly dia faly zay satria zanako zany zao anankitelo masorona nify eto. Nandeha nijery maso a, avy nijery maso a dia nizaha fahasalamana ilay hoe za mikohaka dia mahatsiaro ohatran'ny hoe marary foana ny andohako. Niteneniko tamin'ny dokotera teo dia misy pile sonipanko ireo. Fahafapo amin'izao hoe fijerevana aretina ankapobeny izao e. Satria raha andeha hijery maso any amin'ny mpanao maso ary ange dia mandoa consultation dia eto zany mba jerena maimaim-poana. Fotoanany manasara taona izao, maro ny karazana aretina mety mahazo ny olona. Ho an'ity androany ity, ny kohaka sy ny tazo ny nanatoana ny marary mpitsabo teto ho an'ny fahasalamana ankapobeny. Tafakatra 300 koa ny olona nitsabo maso sy nanala nify. Tsy vita ny fitsaboana fotsiny no natao teto, fa nisy koa ny fizarana fanafody. Mbola isy ny fanaraha-maso ny fahasalamana marary aorian'izao. Efa raha malala amin'izao fotoana hoe sarotra amin'ny fiainana, betsaka ny zavatra masahirana ny olona, fa indrindrandrindra ny ara-pahasalamana, sarotra mamonjy toeram-pitsaboana, ny fanafody me lafo dia lafo, ka hitanay hoe zavatra afaka hanampy ny olona sy manala fahasahirana anazy ny fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana ohatr'izao. Ny zava-dehibe ho anay dia tsapanay tokoa fa azo atao tsara ny mitsabo ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny maimaim-poana. Izay efa nataon'ireo ray aman-drenitsika ireo taloha. Fanombohana ny hetsika natao teto lazaina ary mikasa ny anaparitaka izany manerana an'Antananarivo ny mpikarakara. Tratra raha teo koa ny fanamby. Mifarana treo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy. Isaorana ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ho amin'ny alatsinainy tahaka izao. Veloma tompoko.